dia manolotra ny arahaba sy ny firariantsoa antsika tsirairay any atokantrano indray amin'izao voalohan'ny volana novambra taona 17 sy 2000 izao. Fampatsivana kely fotsiny antsika tsirairay any atokantrano any dia manomboka ny voalohan'ny volana novambra taona 17 sy 2000 ary hatramin'ny 17 ny volana aprily taona 20 sy 2000 no vanim-potoana ny rivo-doza eto Madagasikara. Izany hoe ao anatin'io fotoana io zany no anana herijika kokoa ahazo rivo-doza isika eto Madagasikara ka dia mila miomana zany ny tsirairay mba hiatrika izay. Tsy zany akory tsy midika fa hoe ao ivelan'io fotoana io dia tsy azo rivo-doza sika mety mbola atsika ao ivelan'io. Fa zao aloha dia rahantsika ny mety hotetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina. Raha mamaritra mety hotetry ny andro aloha dia mbola ny tsikany alizay izay tsy maro toerana hatrany saika manerana ny Madagasikara. Araka izany ary dia somary mafy hatrany aloha ny fitsokon'ny rivotra manomboka eto Antsiranana ka hatraty amin'ny morontsiraka Manoro eto Taolagnaro ka hatrany amin'ny Androky iny ary aty amin'ny morontsiraka Analalava ka hatrany amin'ny Mitsinjo iny dia mafy zany ny fitsokon'ny rivotra any amin'ireny morontsiraka ireny ka dia mila mitandrina hatrany ny mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjoana ny ranomasina mba hisorohana ny loza mety hisy eo. Raha mikasika ny maripana kosa indray dia tsy dia ahitana fiovana firy aloha izay raha ho amin'ny rapitso fa any amin'ny zoma sy sabotsy ano any kosa vao vinavinaina somary ahitana fiakarany kely izay maripana izay saika manerana ny Madagasikara izay fiakarana ny maripana izay na aty amin'ny morontsiraka Atsinanana zany na eto amin'ny faritry ny afovoantany. Toy izao raha mety hotetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina hisitraka orana malefaka aloha ny aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofa, ny faritra Atsinanana manodidina Mangoro, ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritry Vatovavy Fitovinany iny. Andrahoana kosa zany ho antsika any amin'iny faritry Nosy be Samborana iny torak'izay ihany koa ho antsika aty Menabe, Melaka, Bongolava, Itasy ary any Avakinankaratra. Ny ilana Atsinanana ny faritry ny afovoantany moa dia andrahoana ary mety arahana herika zany indraindray. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Fa raha ny tolakandro kosa indray dia hisitraka orana rankotroka ny aty amin'ny manodidina ny Nosy be sy Samborano torak'izay ihany koa antsika any amin'ny faritry Bongolava, ny faritry Miandrovazo, ny ilany andrefa ny faritry Betafo sy Ambatofinandrahana iny dia hisitraka orana rankotroka zany sika any amin'ny faritra iny raha amin'ny rapitso tolakandro. Any amin'ny manodidina ny Tangoro tendrombohitry Analavelona iny kosa ny aty amin'ny faritra Atsimo andrefana aty dia ahazo orana tandrifin-drahona. Ny any amin'ny faritra morontsiraka Atsinanana ny Gasikara iny moa dia saika ahazo orana malefaka hatrany ary anerika kosa ny andro aty amin'ny ilana Atsinanan'ny faritry ny afovoantany. Andrahoana kosa zany ho an'iny amin'ny faritry Analamanga sy Alaotra iny. Ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Raha ny maripana vinavina zao raha ho amin'ny rapitso maraina dia 13 degré celsius ho an'ny Vakinankaratra sy Fianarantsoa, raha 15 kosa zany ho an'ny Antananarivo. Ny morontsiraka Sirelay Voaparitany moa dia saika eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anevikevoka be hatrany zareo any amin'ny manodidina ny Antsohihy sy Maheva-tanàna iny manahaka hatrany amin'ny 17 degré celsius mihitsy. Tsy ho lata-jandrana izay ihany koa tsika any amin'ny faritry Boeny iny izay manodidina amin'ny 9 degré eo. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany moa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo. Morontsiraka Sirelay Voaparitany kosa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo. Toy izay indray raha mety hotetry ny andro amin'ireo firenena dehibe ivelan'ny Madagasikara. Ahazo orana rankotroka ho an'ny Johannesburg somary maloka kosa ny andro any Paris. Ho an'ny Milan, Nairobi ary Bangkok kosa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia ahazo oram-baratra zany ho an'ny Seychelles, raha ny orana malefaka ho an'ny Comore. Somary maka endrika tandrifin-drahona izay orana izay raha ho an'ny Maurice. La Réunion moa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Amin'ny 10 ora sy 12 minitra no hiposaka ny masoandro raha ho amin'ny rapitso ary ilentika kosa zany amin'ny 9 ora latsaka 7 minitra. Dia izay ihany koa no azo natolotra raha tamin'ny teny ity fa dia nisaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.